daholo androany misy avatra kely indray ho anareo satria ohatrany efa elaela zay tsy nanome ny avatra meko ny avatra dia niresaka androany resaka fihevoanaky ny impotsy ao koa ny ravitsara ny aolia ho an'izay tsy naraka hoe ino zany resaka fihevoanaky ny impotsy zany dia jereo ilay resaka hoe Titanic ao any amin'ny video any alohaloany resaka fandrindram-piterahana ny tena mariny dia mety tenareo hoe mba ohatrany hafahafa kosa ny ankizy ny andeha resaka fandrindram-piterahana sy ny sisy zany dia ho zaho hoe tsy maninona fa aleo anaovan'ny ankizy anazy rehefa tsy mahay ny olon-dehibe sady tsy zangy ankizy 20 taona ka le resaka zany dia zao amin'izao resaka hoe Covid-19 sy ny hoe miboka ao an-trano sy ny sisy zao dia lasa mitombo kokoa ny resaka hoe fihevoanaky ny impotsy ao an-trano dia raha vao tsy mampiasa fandrindrana fiterahana dia afaka 7 volana na latsak'izay zany dia miteraka daholo indray nefa mety hoe tsy te hiteraka akory na mety hoe tsy fotoanan'ny hiterahana dia mila mampiasa fandrindram-piterahana ho fisorohana ny voaka loatra na ny voaka tara loatra satria reo anankiroa reo samy mety mahafaty daholo raha ohatra hoe kely loatra anao no miteraka dia mety mahafaty anao tsy mahafaty an'ilay zanakao dia ohatran'izay koa raha ohatra hoe efa lehibe loatra miteraka dia mety ihany koa misy fahasarotany dia mety mahatonga hatrany amin'ny fahafatesana anisan'ny loza ateraky ny fiterahana loatra koa ny aretina antsoina hoe fistule obstétricale na antsoina amin'ny teny gasy fotsiny hoe aretina mamany lava satria mety tsy mahatazona pipi intsony ilay vehivavy rehefa avy niteraka satria mbola kely loatra no niteraka dia izany ny ilana ny fandrindram-piterahana foana ankoatr'izay moa mazava ho azy ny resaka hoe lasa miteraka be dia be loatra na koa hoe misesisesy be loatra hoe voalatsaka anio dia efa miditra indray anio dia ilaina foana ny resaka fandrindram-piterahana misy be dia be ny resaka fandrindram-piterahana dia reny mahaimaim-poana eny amin'ny hôpitalim-panjakana sy eny amin'ny toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana zany dia mila manantona an'ireny toeram-pitsaboana sy hôpitaly sy ny sisa ireny zany nareo raha ohatra hoe vao andehanao fandrindram-piterahana izany fandrindrana fiterahana izany tsy voatery hoe ho an'ny olona manambady sy manana tokantrano fotsiny fa ho an'ny olona rehetra efa manomboka dia misy karazany be dia be ho ilay izy misy hoe mampiasa mailo fotsiny ohatra dia vita sady miaro amin'ny aretina azo amin'ny firaizana ara-nofo dia misy ohatrany hoe mitsindrona na mihinana pilina na mampiasa stérilé na DIU misy karazany be dia be dia ny fandrindram-piterahana koa tsy voatery hoe ho an'ny vehivavy irery fa misy koa an'ny lehilahy mazava ho azy moa misy ny hoe fimailo na préservatif dia misy ihany koa rehefa ohatra hoe tena tapa-kevitra zany ny lehilahy hoe tsy hiteraka intsony dia misy ny atao hoe vasectomie dia tsy miteraka intsony dia amin'izao fotoana mivalana aretina izao moa misy hoe tsy te hivoaka ny trano loatra satria matahotra an'ilay Covid-19 dia mila manangona be dia be an'ilay fomba fandrindrana fiterahana amin'izay misy foana ao an-trano dia amin'izay tsy misy hoe tsisy tampoka nefa ny dia izay raha misy fandaniana manatona foana tobim-pahasalamana dia samy mitandrina ny voaka tsiriana daholo na mahantra na mpanankarena tena izay kosa aloha tena hoe na mahantra na mpanankarena satria na mahantra na mpanankarena dia samy mety voan'ny voaka tsiriana daholo rehefa tsy miaro tena sy rehefa tsy mampiasa fomba fandrindram-piterahana izay dia mbola ho avy eo bebe Edvige amin'ny manaraka hiresaka an'izany aminareo.